Manolotra ny arahaba ho an'ny vahoaka malagasy manerana nosy. Natratra ity taona vaovao 2024 ity. Singanina manokana eto ianareo tanora rehetra manerana ny lafaly nosy rehetra eny. Misaotra ny amin'ny fahendrena sy ny filaminana izay nasehoantsika vahoaka malagasy nandritra ny fankalazana ny fetin'ny krismasy ny taom-baovao lasa teo. Fomba avanim-potoana toy izao ny maniry ny sosiny tsara rehetra. Andriamanitra manakare-pahasoavana ombantsika rehetra mandritra ity taona 2024 ity. Adinontsika indraindray fa miankina amin'ny tsirairay ny avian'ny sosiny ratsy ka izany indrindra no anaovana antso etona. Matsiaro tena ho manana didiny tenako amin'ny mahatanoray no ny fahatsapana fa mafana ny toetra ara-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mandritra izao fiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tiana manamarika fa manaja ny fahasamihafa-kevitra sy ny fahalalahana maneho izany ampamendrehana izahay. Arak'izany dia manameloka ny fampiasana izay mety ho endrika herisetra rehetra na amin'ny fanehoan-kevitra izany na amin'ny fitandrona ny filaminana. Manentana ihany koa ny mpitarika tanora rehetra sy ny tanora malagasy rehetra mba hijoro ho fototry ny filaminana amin'ny sehatra misy azy ireo avy ka tsy ho fitaovana politika ampirongatra ny korontana. Ny fitoniana no dingana voalohany ho amin'ny fampandrosoana ka tsy mendrika ny malagasy izay efa ao anaty fahasahiranana tsony ny idirana ao anaty krizy vaovao indray. Aoka ho reharehan'i Madagasikara eo mason'izao tontolo izao ny tanora malagasy mandritra ity taona ity sy amin'ny taona rehetra ho avy. Mankasitraka tompoko vavy, mankatelina tompoko lahy. Misaotra tompoko.